Eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina kosa indray, mirongatra ny resaka Fisolokiana lenta eto amintsika izay miseho amin'ny endriny maro. Ramatoa iray ny voasoloky vola mitentian 3.5 tapitrisa ariary tao anatin'ny iray andro monja. Fanadihadiana avy hatrany. Nisesisy tato ato ny trangana Fisolokiana lenta teto an-drenivohitra. Ramatoa iray ny voasoloky vola mitentiana hatramin'ny 3.5 tapitrisa ariary tao anatin'ny iray andro monja. Araky ny fitantarany dia nandefa fampilazana tamin'ny gazety iray izy fa hivarotra fiara ny asabotsy lasa teo. Avy hatrany dia nisy ny antso ity farany fa hividy ilay fiara. Mbola any Mirongatra ilay mpividy ka ny alatsinainy no nifanao fotoana tamina hotely lehibe iray teto Antananarivo hanao ny fivampivarotana. Vehivavy miteny frantsay izany hoe milaza ho teratany vahiny ity ny antso ity. Rehefa tonga nefa ny alatsinainy maraina dia tsy tonga ilay milaza hividy fiara fa ny antso ilay ramatoa mpivarotra ka nilaza fa niarany lozam-piarakodia nandona sy nahafaty olona. Nilaza ho nitaky vola 10 tapitrisa ariary ny havan'ny maty nefa tsy ampy ny teo am-pelatanan'ilay vazaha. Inefatra nandefa vola tamin'ny alalan'ny coupon ity niaran'ny Fisolokiana ity ka iray tapitrisa indroa sy eniny ariary indroa. Nohon'ny ny fitaraina ny ranomaso ary ny fahatokisana n'ilay ramatoa dia ibaby ity farany ka tsy nitsalasala nandefa ny vola omaly. Nanomboka tamin'ny valora alina nefa dia tsy nisy intsony ny fifandraisana teo amin'ny rototo satria maty tanteraka ny findahan'ilay Fisoloky. Tsy voasamba no nisy tranga tahaka izao miseho ary matetika ireo vehivavy no lasibatra. Raha teto amin'ny polisy Akorondrano dia efa olona 4 no nametraka fitoriana ny aran'izany Fisolokiana izany tamin'ity taona ity izay mitovitovy avokoa ny fisehony. Tokony ho maila hatrany araka izany ny rehetra.